Miarabantsika rehetra tokantrano tsirairay avy andray zao ndray zay vao mba manamanana fotoana kely toko fohifohy tsy de lava loatra ty mikasika an'ilay resaka volana artificiel izay maromaro ihany tsy nahazo tsy nafantatra tsy natakatra an'ilay zavatra tiako tenena tao zavatra mba tiako tenena kely fotsiny aloha nanomboako anazy alohany anomboantsika anazy tia ametraka fanontaniana kely hoe manao fomba ifandraisantsika mifanakaiky kokoa tianao resaka vidéoconférence fa lay aminareo ao mbola misy tsy mahazaka an'ilay zavatra resahako misy tsy manana an'le état d'esprit ka mety ho vizako fotsiny anaoko vidéoconférence miaraka aminareo tianao ihany koa za live nefa za tsy manana fotoana tsy misy fotoana anaovako live dia tsy haiko hoe raha anao direct de manjary tsy fanantenana anareo fa afaka teneninareo ao raha ka mety aminareo ny anaovako direct de mba miresaka direct eto sika mametraka fanontaniana anareo de za mamaly dia arakarakan'izay fa anareo aloha mandeha aloha anareo ny andrianiko eto dia zay mahafalifaly anareo no ataoko izay tianareo no zaraiko eto ataontsika amin'izay le izy resaka volana ozy izy nareo misy ny omeo hoe 12 000 ans zany tsy misy volana tsy marina zany zao ny zavatra tena marina tsy nisy ny volana teto ambonin'ny tany tsy mbola nanana volana ny teto amin'ity planeta terra ity samy planeta daholo izy rehetrarehetra io mitovy amin'ny planète Mars planète Jupiter misy sary aseho koa anoroako anareo hoe ohatran'izao ny endriky ny lay ataontsika hoe volana talohan'ilay ady talohan'ny ivakiany planète Tiamat. Planète Tiamat no nandraisy olombelona ho volana. Ny antony nandraisana azy ho volana namoronana anarana zanahary manokana na andriamanitra manokana raha mandinika masonareo dia samy ireo zanahary omen'ireo grika na omen'ireo romana na omen'ireo egyptiana dia ireo planète mba hamelona ara énergie an'ireo planète ireo zany hoe ilay fivavahana omentsika de manome énergie an'le planète ireo planète rehetrarehetra ireo samy manana ny zanahary no omeny olombelona azy tsirairay anisan'izany ny volana. Ny volana dia tsy mbola nisy ilay volana eritreretinareo hoe volana dia pleine lune dia demi lune dia mivavaka amin'ny volana raha mivavaka amin'ny volana nareo dia manome énergie nareo an'ilay volana an'ilay planète. Ny planète dia ohatran'izao filaharany tany amin'ny 11 232 ans tanoany ohatran'izao ny filaharany dia ohatran'izao kosa ny filaharany zany hoe nivadika ny planète tsy mitovy amin'ilay filaharany taloha tsy io fa jereo fampilasany Jupiter sy ny planète akaikiny eo fa nivadika ilay izy satria tsy eo intsony ilay planète Tiamat dia ilay planète lay nivaky ka nandraraka ny rano aty ambonin'ny tany. Ny rano misy karazana rano tsy mifandray mihitsiny fa samy manana ny densitéany. Misy ihany koa biby tamin'io toerana planète anankiray io tonga any ambonin'ny tany toy ny dauphin zao ohatra dauphin dia ambony be ny azy ireo ny fréquence io zany fréquence farany ambony be any amin'ny 999 hertz ny fréquence ampiasain'ireo mahatonga azy ireo manana 6e sens tsy mitovy amin'ny antsika ny antsika ambany be fa ny olona zay efa mba mianatra mampiakatra ny énergie no efa miakatra any amin'ny 432 ka ainsi de suite arakaraky ny élévation spirituelle an'le olona. Misy biby maromaro eto ambonin'ny tany misy ny biby ataontsika hoe ohatran'ny omby voaka avy ao anaty rano tsy fantatranao hoe avy aiza avy any amin'ny planète any ambany any. Misy planète Agatari ny fiantsoan'ny olona anazy mivelona mipetraka any ambaniny ao amin'ny cœur-ny tany ao ambany ao. Misy planète ihany koa any ambony mbola misy être vivant misy biby olona ihany koa miara-miaina amintsika eto izay antsoindry zareo hoe extraterrestre izay tsy avy amin'ity planète terre ity fiantsondry zareo azy ireo moa hoe homme bleu na homme vert manao na fomba fiantsoany betsileo ny olona manana loko tava maitso kely na mangamanga ny lokony rehefa mainty be le olona na rehefa manana loko kendrika tsaratsara mainty le olona dia ataondry zareo ireo hoe maitso ikala maitso na maitso kely manga kely ny lokony zay mahatonga ireo olona miteny hoe homme vert.
iverenako le resaka volana ia 11232 ans dia ny famadika mbola nijoro tsara ny plasy nirafitra tsara lay firaharan'ireo planeta ireo ary rehefa vaky ny planety Tiamat tao amin'ny adiny Orion sy ny planète Mars izay karazana interstellaire olona être vivant mipetraka any amin'ny planète hafa any no niady ka ady galaktika le izy dia lay arme plasmika na arme plasma no nahavoa nahavaky an'ilay planète Tiamat izay antsondro zareo ihany koa hoe planète Nibiru na planète X ny fiantsondro zareo ny anarany de nahatonga azy vaky ka niraraka taty amin'ny tany nahatonga ny toerana sasany izay rakotra ny rano toy ny Atlantide toerana sasany izay tsy hita tsony ao anatin'ny rano ary raha mandinika tsara isika rehetra dia rano masirasira io rano avy tany amin'ny planète Tiamat io raha mandinika isika de rehefa na miakatra any amin'ny tendrombohitra raha tsika de ohatrany mahita hoe nisy diana rano teto nisy diana rano dia hita mitsy zany ohatrany hoe move niemotra lay ranomasina sa nanao ahoana mahatonga ty diana rano eto ty amin'ny toerana lavitra ty ny na lasary voalohany ny planète izay ataontsika hoe volana io dia biosphère ny anarany biosphère namorona an'izany anarana zany dia ny Freeman G Dyson tany amin'ny taona 1960 no namorona azy voalohany io olona io namorona n'ilay anarana voalohany hoe biosphère zany hoe volana artificial izay rehefa nisy ny ady tany amin'ny galaxie tany dia napetraka eo io biosphère anankiray io mba hitsiklovana atsika satria ny antony nanaovan'izy ireo azy teo dia mba hanaovana expérience hiaina amin'ny énergie-tsika hamelona ny énergie an'io biosphère andry zareo io mba hitsikilo atsika hijery zay zavatra ataontsika eto arakaraka n'ilay énergie négative avoakatsika de manome énergie an'io zavatra io man'io biosphère io de mamelona an'io biosphère io amin'ny araka énergie ary ny olona nakasary an'io voalohany dia britannique William Jasper ny anarany tany amin'ny 1839 no nahazo sary voalohany an'io biosphère io biosphère io zay la lune artificiale dia rehefa nipetraka izy io nakasary tany ny Apollo 1 jusqu'à 12 dia nifanerasera tamin'ireo olona miaina être vivant miaina ao anatin'ny biosphère io olona mitovy amintsika zao izy ireo fa manana endrika mainty be mihoatran'ny tsika zay antsondry zareo hoe vert na violet na bleu dia fa ny zavatra tsy itovizantsika de ny état d'esprit n'ireo olona reo sy ny connaissance ny dia ambony dia ambony dia ambony efa nanana connaissance izay nanampy ireo égyptianina nanamboatra ny pyramide sy natonga ny égyptianina antique nanana fahaizana ambony dia ambony ireo karazan'ireo olona ireo misy être vivant ambony be aloha mitovy amin'ny ty être vivant teneniko ty fa za tsy miteny hoe ireo mipetraka tao anatin'io biosphère io no namaly satria betsaka be ny olona miaina any amin'io planète interstellaire stellaire entre ny étoile sy espace misy être vivant be da be any fa nisan'ireo no nanampy ny égyptianina nanamboatra ny pyramide nanampy ny afrikanina nanamboatra ny pyramide misy pyramide be da be any Inde any Afrika dia voilà manana fahaizana ambony dia ambony connaissance ambony dia ambony izy ireo ny état d'esprit zareo tsy mitovy amin'ny fomba fijeritsika tsy mitovy amin'ny fomba fahaizitsika dia ireo olona reo rehefa nifanerasera dia nanao fifanarahana tamin'ny gouvernement européenne sy américaine izy ireo zany nananan'ireo américaine sy européenne zay fahaizana tsy takatry ny saitsika hoe aviaizany mahatonga an'ireto olona reto manatsaina be atetitsika mametraka fanontaniana hoe nanahoana moa reto olona ny vazaha ohatra manatsaina be nanina zareo naharesy ny égyptianina naharesy ny afrikanina nefa ny anao miteny hoe manampahaizana be zareo normal be satria ireo être supérieur ireo ny fanao être supérieur atao anatin'ity biosphère ty ny teneniko fa tsy ny izy rehetra misy
any amin'ny toerana afany amin'ny interstellaire afany dia tsy mifanaraka amin'ny reto gouvernement nifanao fifanarana tamin'ireo être ao anatin'ny biosphère ary tsy mifanaraka amin'ireo entité mipetraka ao anatin'ity biosphère ity. Nifanao fifanarana izy reo gouvernement reo nanome fahaizana nanome fahaizana arena nanome nifanaraka amin'ny zavatra ratsy zany hoe zavatra ratsy nifanaranazy reo dia ny nao esclavage atsika eto ambonin'ny tany hanandevo atsika apidina atsika iréduire sy anome limity an'ilay fomba fisainatsika sy ilay fréquence ananatsika mba ho ambany alao fréquence amizay mba tsy takatry ny saitsika manome mamelona an'ireo andriamanitra an'izy ireo mamelona ireo zanarin'izy ireo mamelona ireo planeta zay mendry zareo ainareo toy ny planète Mars sy ny rehetrarehetra zany mahatonga an'ilay planète rehetrarehetra ny mitondra ny anaran'ireo herinandro ireo andro anatin'ny herinandro le jour de la semaine toy ny lundi zao dia ny volana no mitondra azy la lune mitondra zay mahatonga an'le lundi fanapedina efa misy vidéo nataoko an'izay ano any mba afaka jerevanareo any mamelona manome énergie an'ireo planète reo dia ny andro amin'ny herinandro ny volana anatin'ny taona dia mitondra ny anaran'ireo planète reo ary samy manana ny zanahariny tsirairay avy aby ka zay mahatonga an'ilay énergetsika ataon'izy ireo mba hanan'izy ireo hidina ao anatin'ny dôme mba tsy hisy ny évolution spirituelle mikasika ny olombelona fa ho ambany be le fomba fisainana dia arakaraky ny énergie avoaka iny no mamelona an'ireo manome hery amin'ireo zavatra ataon'ireo olona reo saingy ity zavatra ty dia ny farana ny fifanarahan'izy ireo tamin'ny 2008-2009 vita hatreo ilay fifanarana satria mety hoe nandeha lavitra loatra reo gouvernement amin'izao fotoana zao amin'ny fanimbanan'izy tany amin'izao tontolo zao sy amin'ny fanambanina fanandevozana ny olombelona ka nitsahatra tamin'ny 2008 sy amin'ny 2009 ny fifanarahan'izy ireo dia anisan'izany fahitantsika ny chute mahazo ny américaine sy mahazo ny européenne anisan'izany reo guerre misy amin'izao fotoana zao io iry zareo samy zareo ihany no manao guerre satria samy nifanaraka tany any reo na ny rosiana na ny américaine rosiana dia nifanaraka tamin'ireo ihany koa tout ce qui est caucasien tout ce qui est de 13e tribu nifanaraka tamin'ireo olona reo dia tapitra tamin'ny 2008-2009 ny fifanarana nataon'izy ireo dia farany rehefa mandeha any ireo olona ireo tatoato teo amin'ny 2-3 ans teo nisy dia nasain'ireo nandeha tany amin'ny volana tsy tanteraka mihitsy niemitra foana raha mba mahalala mahay manara-baovao nareo dia mahafantatra an'izay niemitra foana izay zavatra ty satria fa tia metraka espace ipetrahana any izy ireo saingy nisy olana nisy dia saika nataon'ireo na ny rosiana na ny américaine na ny hindoa nandeha tany amin'ny planète tany amin'ny biosphère fa tsy tanteraka satria mila mangataka taratasy autorisation accepté amin'ilay gouvernement zareo any ambony any zay vao mahazo miditra indray ao anatin'io biosphère io ka hatreto tsy nanaiky tsony ireo être vivant mipetraka ao ireo ka anisan'izany mahatonga azy ireo niteny hoe tsy ho amboarina tsony tsy ho reparena itsony ilay générateur anankiroa sisa miasa ao anatin'io biosphère io zany hoe nanaiky izy ireo zany hoe tsy ho amboarina itsony tsy avela am'izao izy io fa tapitra hatreo le izy fa nidépassé limity ny reto olona reto sady koa ny fanaraka sy efa fantatra an'izy ireo ihany koa zany hoe am'izao fotoana zao dia tapitra lay civilisation nanareo dia tsy afaka ifandraraha amin'ireo gouvernement zay nifanao fifanarana tamin'izy ireo zay dia mametraka fotoana tsika ndray amanaraka mino fa mba nahafalifaly anareo zay resaka madinidinika kely zay maimaika kely ka zay mahatonga nafohifohy kely fanazavako fa développé kokoa izy manaraka dia veloma daholo manaraka indray